Inona no mahatonga an'ireo mponina any amin'ny tontolo ambanivohitra mifindra eto an-tanan-dehibe ahoana ny ataon'izy ireo amin'ny fanatanterahana izany sy nampafantatra ny momba izany indrindra moa ny fikambanana miaro ny zon'olombelona ary isan'ny tetikasa izay heverina izy ireo ampandrosoana ity sehatra ity tokoa ny famalina ireo fanontaniana ireo. Eto amin'irenivohitra no misongadina betsaka indrindra ny fahantrana ka hialana amin'izany dia nampahafantatra ny tetikasa iray ho amin'ny famindrana olona avy eto an-drenivohitra ho any ambanivohitra na ny Exode urbaine ny fikambanana Hafari malagasy. Ho azy ireo dia isan'ny tetikasa iray ahafahana miady amin'ny fahantrana ny fanomezan'ny fanjakan'ny toerana ho an'ny mponina ka ametrahana fitantanana manokana ahazaka tena. Ho anay zany dia anenjana tanteraka izay Hafari malagasy ny RNDC izay miaraka aminay ary ireo société civile mandray andraikitra hoe aiza no tena lalana hitondrana ny vahoaka, inona ny tena fahefana hifanampiana dia ho anay zany mametanana ny fanjakana zahay ary mangataka ny elan'ny kilabao amin'izay tsy voatery ao anatin'ny namena toerana zay na hiady toerana fa plateforme ray ny angatahanay sy ny zon'ny mpanjifa dia hoe ametrahana ministera amin'ny mpanjifa satria mpanjifa zao resaka resahana zao zany dia efa hoe fanjifana ka izay zavatra zany ny zavatra angatahana hoe asio zay mba ahafahana mamaingana n'ity olona fahantrana ity satria malalaka ny Madagasikara zany malalaka io tany io azo hodina ho tetavanasa io tany io azo hodina ho arena. Anisan'ireo tonga nanatrika ny ady hevitra momba ny famindrana olona avy eto an-drenivohitra ho any ambanivohitra moa ny solotenan'ny antenimieram-pirenena izay nanaraka sy nijery akaiky ny momba ny entaentam-bahoaka izay. Misy lalàna moa zany dia mba tian'izareo zany ampidirina ao amin'ny assemblée nationale ka mahalalana an'izay moa tsy zareny matapaka an'izay fa hoentiko any zany le projet natolotra an-zareo dia anjarany amin'ny antenimieram-pirenena angamba ny mamaky an'izay. Ny tian'izareo zany dia mangataka tany zany zareo ireo mangataka tany ary tany ny tany mpanjakana ny angatahandry zareo dia misy koa zany mba fampafantarana ny vahoaka ny lalàna misy satria be dia be ho ny vahoaka tsy mahafantatra ny zavatra marina zany betsaka ny vahoaka tsy mahalala an'izay lalàna izay koa. Mbola malalaka ary midadasika i Madagasikara raha nambaran'ny fikambanana Hafari malagasy hatrany ka rariny raha zaraina amin'ny mponina izany tany izany ahafahany manorina fotom-pivelomana ho an'ny tenany. Efa mazava ho izy ireo ny paikady izay nahatanterahan'izy ireo izany fa ny fankatoavan'ny fanjakana sisa no andrasan'izy ireo.